falmiarabana ren tena koa dahiny Jesosy daholo. Fahavavaka tantarako anao eto dia be dia be fa afoy ezoko kely fotsiny dia satria ça fait presque 6 mois, 7 mois, 6 mois ou 5 on va dire 5 mois 6 ans niaraka nareo teto dia nangataka vavaka tamin'ny pasteur mifaly tamin'ny voaloha satria nisy problème satria za moa fa nararay foana efa ela be dia nangataka vavaka tamin'ny zareo mba ho sitrana dia nitondra vavaka foana zareo eny nareo ihany koa dia sara betsaka fa tsy ohatran'izao raha ohatra ka tsy nanaraka ny Jesosy satria tena vraiment changé be nanomboka natolotro an'Andriamanitra ny fiainako dia depuis za moa zany izy avant za mbola tsy niaraka teto aminareo teto dia miditra hôpitaly foana mandeha rendez-vous docteur mandeha zany mandeha niditra hôpitaly foana zany maraha foana tsisy masoandro miratra ozy ilay fidenena dia nahizaho raha kivy be mihitsy tamin'izany dia za moa nahitany maman fa vaketo dia henoko nareo maheno hoe mahay manasitrana Jesosy fa mangataka aminy dia za moa fialanino an'izany fa tena mbola tsy resy lahatra dia tamin'izay tamin'ny mois de juillet io za no tena resy lahatra hoe andeha hanaraka an'izany Jesosy amin'izay satria amin'izay dia sitrana dia mety ho sitrana dia efa nandeha fitaovam-pivavahana moa zany dia na même pas une semaine fotsiny ara dia efa hitako hoe nisy fiovana be dia be satria na zaho anatin'ny une semaine raha marary ohatrany hoe ao anatin'ny iray andro marary ny hôpitaly nefa une semaine nijereko tsy naninona mihitsy dia nandeha fotoana teny nanohy fivavahana sy nanohy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra nanao ny asany dia tena tsy nandeha hôpitaly mihitsy za hatramin'izao za moa tsy manera zany fa zay dia tena ninon'Andriamanitra en fait ny vavaka ny fitarainako moa pasteur mifaly zareo famille mihitsy no fa vavaka ho anahy dia nareo ihany koa maman toute la famille vavaka foana zany manahy fa na dia mivavaka foana raha ny olona rehetrarehetra fa za nefa tsy mety resy lahatra dia tsy mandaitra ilay izy fa tena nanohy an'izay amin'izay hoe tena andresy ametraka ny fiainako eo aminy dia tena vraiment niova be zao aloha efa 7 mois za tsy nandeha hôpitaly zany mihitsy zany hoe mandeha docteur ordonnance fotsiny dia taorian'izay niova be za moa amin'ilay hoe miditra hôpitaly foana dia tsy dia mandeha tongotra tsy mandeha tongotra tsy dia mivoaka an-trano vao mandeha dia tremble be
midy amin'ny escalier toa dia ny frèrako foana no miporte anazy ny fiancéako a. Fa rehefa fonina araka de social dia nandeha tsy mila tantana na tsy mila bataina fa tonga dia midina ho azy ohatran'izao fotsiny. Dia na izaho misy fauteuil aloha zaho zany ambony fauteuil aloha iny rehefa mandeha zay misy fivoahana dia mandeha iny ambony iny dia atosika frèrako reo na fiancéako zany. Dia nefa tamin'ny zalanako any fahavangana nefany a tena tsy mbola nampiasaina le fauteuil roulant hatramin'izao fa nandeha vitako ny nandeha ohatry ny ankizy rehetra ozy mandeha tena nandeha tsy mila tantana na tsy mila bataina fa tonga dia midina ho azy ohatran'izao fotsiny. Dia na izaho misy fauteuil aloha zaho zany ambony fauteuil aloha iny rehefa mandeha zay misy fivoahana dia mandeha iny ambony iny dia atosika frèrako reo na fiancéako zany. Dia nefa tamin'ny zalanako any fahavangana nefany a tena tsy mbola nampiasaina le fauteuil roulant hatramin'izao fa nandeha vitako ny nandeha ohatry ny ankizy rehetra ozy mandeha tena nandeha tsy tsireraka tsy nangovotra na zaho ihany a tena kakabe hoe atao tsy mangovotra zaho mama nefa mangovotra dia ozy natao mama hoe satria ianao nino ozy izy dia atoko sy mino an'Andriamanitra fa mihaino fitarananao izy. Dia vraiment faly be aho zany tamin'izany a satria zao zaho efa mandeha efa tsy mila fauteuil roulant mandeha rehetrarehetra na ville reny. Dia narakaraka an'izay moa tao amin'izay nefa zany moa zany dia efa problème mihitsy tamin'izany a eo aussi a nangataka bavaka teto tamin'izay andro izay hoe mba hiverenan'ny copain ny fiancéako zany. Dia tena niantsoan'ny pasteur avaly za tamin'izany tena hoe tsy solution satria tena efa tao anatin'le lesy lahatra hoe andeha hamoy fo. Dia tao amin'iny moa zaho efa tena kivy koa tamin'izay. Dia favaka pasteur sy zoky mampionina favaka teto amin'ny fiancéako averina izy izaho koa nivavaka hoe nangataka tamin'ny tompo hoe raha mbola mety ho anahy izy dia atao averina Andriamanitra fa raha ohatra ka hoe tsy ho anahy izy fa ho an'olon-kafa dia tsy maninona fa manaiky a. Dia zaho moa zany efa nanaiky ny fandaharana nefany a Andriamanitra tsy miheno fotsiny fa mamaly aussi. Ohatran'ny hoe tsika mandefa message dia rehefa tsy valiana dia mampalahelo hoe tsy valiana tsisy namaly ny message dia Andriamanitra ny koa tsy nanao an'izay a fa namaly ny fitaranako ihany foana izy amin'ny copainako a. Dia tena naverin'Andriamanitra ny tianiko izy a même na izy ara tena resy lahatra hoe tsy izaho nitondra taty fa ohatran'ny Andriamanitra ozy nitantana ny lalako satria tsy fahatitako ny fima zaho very teny an-dalana eto. Dia zao izy a efa averina aty amiko a. Dia valy mavaka be zany satria tena valy hoe raha ohatra izy ho anahy dia verina tena verina izy a. Dia zaho zany efa valy mavaka be be zany ny azoko tamin'ity na ohatra fotsiny hoe zaho tany Ambroise tsy nanan'eritreritra hoe tsisy courant le soir nefa ny machinako mandeha courant dia mivavaka ao anaty daholo moa ny olona tamin'izany surtout
Suzuki Nabinina isaky ny fody tenen'Andriamanitra ataoko tsisy douleur satria Zara ohatra hoe maty machine io dia misy douleur fony dia tsy calme Zara tsy efa une semaine plus tard mandeha hôpitaly mihitsy ara dia faly be satria tena tsy nenon'Andriamanitra fotsiny fa sady neny zany namaly dia ny valiany tao anatin'ny tsy ny valiany be to d'un coup fa ny valiany tena tsirairay araka ny fandaharana mihitsy ilay izy dia faly be moa dia mangataka amin'Andriamanitra ihany koa satria raha sitrako ny tompy dia hanao mariage moa izy ilay fiancéako dia voninahitra n'Andriamanitra ilay Lalah satria lehibe izy. Amen.